ny antony misy ena niarahanareo mpanao gazety fa misy tsy mety misy fiaingianana zavatra rehetra ary zay zavatra niany zay dia fa nitenen'ny folo teo hoe misy le zavatra nitranga kely ary io hoe savovoky latona zany hoe misy le fisavana inopine zay tsy mety nataony tao amin'ny ministerany etra ministera varotra dia iny napisy firaisankina mpivarotra rehetrrehetra teto Antananarivo miainga tena nosy be faritra Ravoangy sy ny rehetrrehetra ary saika tonga tany Madagasikara raha izy dia iny zavatra iny misy araka ny tenin'ny monsieur le directeur teo hoe misy fifanantonana sy fifanazavana tamin'ny ministera varotra ary dia soranay azy raha-mipota amin'izay fotoana zay hoe inona ny azo atao na hitaky zay zao fitakinay nangataka tsy hoe savana dikan'izany tsy mety zany tsy savana zany izy zareo dia ekenay ary tena andraisina inona ary no tokony atao dia jereo ny batanty jereo zay zavatra tokony ary ny fanaraka za tamin'izany fotoana zany tena directeur atao mivarotra mihitsy sy teny amin'ny Cool TV zareo nahitan'io hoe ty zavatra ty dia fampianarana ary indrindra mba hidiran'ireo misetry ny ara-dalàna le informel no ampidirana formel zay zavatra zay zany nahatonga anay hoe inona ny rovana ireo mpivarotra ireo raha sanatria tratra ny tsindry azo lena tsy dia hoe tsindry azo lena loatra fa mety tsy fahafantarana zany dia hoe tsangana izahay mpamoronareo zay taritin'ny filohanay hoe andeha atsangana ary ny fikambanana dia ho tenenanareo inona ary ny tena tanjon'le fikambanana le tanjon'ny fikambanana dia voalohany indrindra ao amin'ny satafianay dia misy ny fanampiana ina le manampy ampivarotra ara-moraly ara-kevitra ary apiditra azy ao amin'ny ara-dalàna ohatra fanampiana azy manatona ministera varotra zahay dia maka ny taratasy satria tsy afiananareo fa misy nge amin'ireo mpivarotra eo tena avany ambanivohitra matahotra miditra birao raha tsisy fikambanana miaro azy mba hitondra ny taratasy anazavamy ty zavaty reto ny taratasy lena zany zay antony anankiray tanjona njoroany fikambanana manaraka an'izany hiarovana azy amin'ny sanatria misy olona manambaka tsy vao mivarotra koa ny olona dia tonga any mitaky etra mitaky an'izao nefany tsy manana batra tsy manan'inona dia voasoloky amin'izay le mpivarotra dikan'izany zay no tsindry avolena tsy heverinay fa hiadiana tanteraka fanatanterahana ny tenimeny io moa dia tenenanao monsieur le directeur hoe efa nisy fanarahana hoe oka aloha mba hatsosaziana satria vaovao anatin'le krisitsika dia miditra atao amin'ny tena hidirana ny ara-dalàna satria zahay zany dia vonona koa miara-miasa ny fanjakana araka ny teniny folo teo hoe ninninona zavatra atao dia tsy mety tsisy vitany ny fifanantonana sy ny mahamaritsy iraisana izay dia hanana conseil juridique ty fikambanana ty satria raha sanatria misy zavatra tsy mety dia misy mba mpisorovava mety anany ny fanentanana ataonay misy ny fomba fanentanana koa ataony ty fikambanana ty dia ny fanentanana ataonay mpivarotra rehetrrehetra zany dia fampidirana ny informel no formel andoto atanty ara-dalàna daholo ary zahay eto dia miteny ataony antsoavo ampivarotra raha te hiditra amin'ity fikambanana FMA ty ianareo dia ataovy ara-dalàna manakaratry ny fanjakana ara-dalàna nareo dia miditra somatsara midira nefa rehefa tafiditra ao dia tsy maintsy ho karakarainy no maha-ara-dalàna nareo mba ho tonga sanatria mivavy amin'ny teny ka mitanjona anay zay le tanjona hoe tena tanjona anay koa dia hoe le gasy ny famelona io gasy io dia itsika malagasy avela ny vahiny any ve no hitantana akana an'ireny grossiste sy an'ireny akana entana sy akana pompary an'ireny fa raha ohatra kosiny hoe mba misy gasy mba manana zany hoe grossiste ambony zany dia zanay le mpivarotra mpikambana ao aminay ny any any maka ny entana satria voniny zay hoe faninana koa amin'ireny vahiny reny nizaniza mivarotra ka te hiditra atao aminay atao amin'ny fikambanany FMA dia raisinay ampanajana raisiny ampitiava fa kosa
izahay ny fiefema dia tsy mitahiry olona tsy ara-dalàna. Raha anaraka ara-dalàna izy mivatra morony tamina rehetrrehetra dia mandrosoa tsara ny vony varavarana. Fa raha sanatria hiditra ao kosany hialokaloka ka sanatria anao hoe hialokalofana le fikavana tsy manao an'izay zay fa dia misaraka tsisy maratra malalaka ny varana ny dirany malalaka koa ny varavarana ny voahany.